Andriamato ministra ny fanazavana zay zava-dehibe afaka sotomina ao anatin'ilay izy aloha dia le subvention hoe ankehitriny zany tsika no fitsinjovana an'ilay vahoaka zay mampiasa an'ilay pétrole fandrehatra hoentina anazavana ny tranony a dia miteraka subvention 95 milliards ariary isa-taona. Nefa zay fitsinjovana an'ilay vahoaka zay a dia misy fiatraikany amin'ny fanararotana ireo mampiasa ny tedi-dratsy hoentina nanaovana an'ilay frelatage anafangarona ny essence sy ny pétrole afangarona ny gazoil sy ny pétrole satria efa atsasabidiny ny vidina gazoil sy ny essence ny vidina pétrole. Zay indrindra natonga natonga atsika nametraka ny fanambo hoe aleo tsy ampiasa pétrole jirokapoka intsony ny ankamaroany vahoaka malagasy. Zay nanaovantsika an'ilay tetikasa hoe azavana ho anao. Ary io zany no apetratsika ny hoe afaka volana vitsy aloha zany a dia tsy maintsy ampiakaritsika tsikelikely ny vidin'ny pétrole. Fa amin'ny farany taona ny tanjona dia tsisy subvention ntsony ataon'ny fitondraam-panjakana. Fa ny eo ankilan'izay a dia tsy maintsy ataontsika ny ezaka rehetra azahoany ny vahoaka malagasy ny azavana ho anao, izany hoe tsy vidy pétrole ntsony fa ampiasa an'ireny kit solaire zay efa nizaraintsika efa natomboka. Mila afanganana zany ny fanaovana an'io tetikasa io, nefa inona moa zany mbola tsy ahafahantsika manao an'io ankehitriny. Tsara fantatry ny vahoaka ihany satria indraindray rehefa mandeha any ambanivohitra be any, aiza ny hazavana ho anay monsieur le président? Teo aho zao vao tany tamina metraka ny pose ny première pierre ny vato fototra fanaovana an'ilay barrage hydroélectrique eo ranomafana ito tsy alavitra n'Antananarivo moa le ranomafana fa tsy any Fianaratsoa, dia nanontany ny vahoaka hoe mba ahoana ny hazavana ho anay monsieur le président? Dia teo ana mety remarque hoe afaka mena, afaka zaraina. Isak'izay alehako zany dia manontany daholo ny olona fa tsy ahafahantsika mbola mizara an'ilay izy dia zavatra anankiroa. Ny voalohany raha tsy manana an'ilay carnet pokotany vaovao ahafahana manao recensement mazava hoe ato amin'ity commune ity zao ny tokantrano ato mba tsy isian'ny fizarana vilany hoe tokantrano iray misy zany nahazo kit solaire anankiefatra nefa le manodidina anazy tsisy mahazo noho ny fizarana vilana satria tike fotsiny no atao. Noho izany zany ilaina ny fanaovana an'io carnet pokotany io manerana ny Madagasikara. Zay ny voalohany. Ary faharoa irahan'ny présidence sy ao ministre n'énergie ihany koa ny programmation ny fividianana an'ireo kit solaire ao. Ka tsy afaka ny anoy tsika fa io zany madame ministre ny développement numérique zay ministère anao no nanakinina anaovana an'io mba tiako manome projection mazava ianao madame ministre ho an'ny vahoaka malagasy hoe rovina no ho vitatsika ny fanaovana ny carnet pokotany eo anivon'ireo renivohim-paritany, eo anivon'ireo faritra, eo anivon'ireo commune rehetra manerana ny Madagasikara. Satria tsy afaka anao an'izay tsika arahany faniriako mandra-patoka ny farany taona fara fahelany tokony ho vitatsika daholo zay satria le 95 milliards tsy omentsika amin'ny pétrole intsony fa hovidanantsika kit solaire ho zarana amin'ny vahoaka malagasy. Ka omeko anao ny fanazavana an'izay ny fomba ny tetikady anaovanao an'izay mikasika ny carnet pokotany zay miaraka amin'ny QR code afaka scanena dia fantarina hoe efa nahazo ity olona ity sa mbola tsy nahazo satria efa digitalisation zay no apetratsika ankehitriny. Raha matoa ministra afaka fitininao ny fanazavana an'izay. Misaotra anao Andriamato Filoha nanome ny fitenenana. Andriamato Filoha ny République, Andriamato Prime Ministre lehibe ny gouvernementa,
Andriamatoa sy Ramatoa isany manatrika izao fivoriana izao. Ianareo vahoaka malagasy izay manaraka mivantana an'izao filan-kevitra minisitra izao. Tompoko lasy, tompoko vavy, miarahaba ampanajana anareo rehetra ary manatitra ny firarian-tsoa ho antsika rehetra amin'izao taona vaovao izao. Tamin'ny fanendrena ny mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta ny filoham-pirenena dia namaritra politika mpitondrana miorina amin'ny fototra telo. Voalohany ny maha-olona na ny capital humain, faharoa ny fampiroboroboana ny indostrie sy fanovana ny toe-karena na industrialisation et transformation économique, ary fahatelo ny fametrahana fanjakana tsara tantana na bonne gouvernance. Ny digitalisation na ny fanovana arakajy mirindra dia anisan'ny tetikasa manana ny lanjany manokana ao anatin'ireo vina nentin'ny Andriamatoa filoha satria ny fanovana arakajy mirindra avy amin'ny alalan'ny fikirakirana ireo ango-kevitra na données dia ahafahana mijery ny filan'ny vahoaka, manavaony sy manatsara ny fomba famokarana eny anivon'ny orinasa ary mampivoatra ny fomba fitantanany ny raharam-panjakana. Tsy aivina fa ny anjara andraikitry ny ministera misahana ny ahitao arakajy mirindra ao anatin'izany dia ny fametrahana ny vina sy ny laminasa ary ny fampitaovana rehetra na ny infrastructure ilaina amin'izany fanangonan-kevitra izany. Raha milafy ny fijerena manokana ny maha-olona dia tetikasa roa lehibe mifampiankina no velabelariny amintsika. Ireo tetikasa roa ireo dia tsy indrina manokana fa vina avy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena ary ifantohan'ny programan'asa sosialy izay masoany tanteraka. Ny tetikasa voalohany dia ny ifokotany ary velabelarina fohy amintsika ireo tsara ho fantatra momba ny fanantanterana ny tetikasa ifokotany izay ahitana ny karne-pokotany vaovao misy QR code. Ny tetikasa faharoa kosa dia programan'asa sosialy fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'ny tetikasa hazavana ho anao ary tetikasa lida sy desima izay efa tsy ny banky iraisam-pirenena. Ho zaraina amintsika ireo vokatra azo tamin'ny fanantanterana ireo tetikasa ireo. Momba ny tetikasa ifokotany, araka ny voalaza teo aloha dia fitaovana ampiasana ahafahana manantanteraka ny hetsika sosialim-bahoaka ka rehefa misy fanampiana entin'ny fitondram-panjakana dia ny karne fokotany misy QR code no ampiasana handrindrana ny fizarana ny fanampiana. Ankoatr'izay, ny karne fokotany fitaovana ampiasan'ny fokotany hitantana ny raharam-panjakana. Ny tetikasa ifokotany dia endrika iray isehony ny fanovana arakajy mirindra eny amin'ny ratsam-panjakana ifotony, indrindra fanomezana ireo atao hoe service public de proximité toy ny fanomezana taratasy fanamarinam-ponenana. Raha tsorina dia ireto dingana telo ireto no tsy maintsy lalovana voatotosa ny karne-pokotany iray. Dingana voalohany, recensement des ménages na fanisam-bahoaka isa-tokantrano izay notanterahany ministera ny ati-tany manerana ireo faritra, distrika ary fokotany eto Madagasikara. Natomboka ny volana Jolay 2024 ka vita tanteraka tamin'ny septambra lasa teo. Tokantrano miisa 5 817 968 no tokony hisitraka izany karne-pokotany misy QR code izany. Dingana faharoa kosa dia ny saisie des fiches na fampidirana ireo ango na taremarika la collecte de données ao anatin'ny tahirinantotan-kevitra na base de données izay eo ambanin'ny fahefan'ny ministera fampiroboroboany ahitao arakajy mirindra ny paostra ary ny fifandraisan-davitra. Opérateur de saisie sy technicienne miisa 875 no mifandimby miasa andro manalina eny amin'ny bureau ny MNDPT ao an-tanety be ary izy ireo no manamarina sy mampiditra ny fiche recensé. Hatramin'ny androany dia tokantrano miisa 5 024 645 no tafiditra ao anatin'ny tahirinantotan-kevitra, izany hoe 86,36% ireo tokantrano manerana ny nosy. Ny asa fanaovana saisie dia natomboka tamin'ny 9 Jolay 2024 ary ho vita izany dingana izany amin'ny faran'ny volana febroary izao. Dingana fahatelo dia ny impression et distribution ny carnet.
rehefa vita tokoa ny saisie dia miditra impression ireo carnet pokotany vaovao misy QR code, misy pejy 12 ny carnet iray. Hatramin'ny androany dia miisa 1 787 340 ny carnet vita impression sy voazara, zany hoe 30,72% ny tokantrano malagasy efa nahazo carnet pokotany. Ny faran'ny volana Mai ho avy izao no vita tanteraka ny impression ny carnet pokotany ho zaraina manerana ny nosy. Zaraina sy aparitaka avy hatrany amin'ireo faritra distrika ary fokotany manerana ny Madagasikara izany carnet pokotany vita impression zany, ka ny ministera ny ati-tany no misahana izany. Isitraka carnet pokotany avokoa ireo tokantrano malagasy rehetra izay miisa 5 817 968 mialohan'ny 26 juin avy izao, izay fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena pirenena. Toy izao ny distribution ny carnet izay efa voazara moa zany amin'izao tsika amin'ny teny izao amin'ny 6 province. Momba kosa ny tetikasa hazavana ho anao izay tetikasa tariny Andriamatoa filoha manokana dia natao io tetikasa io mba hanamorana ny fisitrahana jiro avy amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny vahoaka malagasy. Araka ny atotanisany banky iraisam-pirenena tokoa mantsy dia 300 isan-jato ny malagasy ihany no manana fahafahana misitraka herinaratra, zany hoe malagasy 70 no tsy manana izany. Isaky ny mizara hazavana ho anao ny fitondram-panjakana dia carnet pokotany misy QR code no fitaovana entina mitsinjara izany araka ny tokony ho izy, ary afaka mijery ny masotsivana mamaritra ireo izay tokony sitraka izany. Misy dingana vitsy arana ihany koa amin'ny fijerena izany. Ampandalovina scanner ny carnet hijerena hoe tena ilay ankohonana tokony sitraka ilay hazavana ho anao ve no omena ilay izy. Amarinina anatin'ny ango-kevitra na base de données izay efa nisitraka izany mba hialana amin'ny fanararaotana. Raha ny taremarika no jerena manokana dia toy izao ny asa efa vita amin'ny tetikasa ity: 327 071 ireo tokantrano efa sitraka hazavana ho anao. 1 240 000 no isan'ireo kits solaires sociaux ho zaraina anatin'ny 3 volana fahatelo amin'ity taona ity, zany hoe 3e trimestre 2025. Raha jerevantsika ity tableau ity dia ny première vague zany dia avy ety amin'ny financement LID 440 000 kits. Amin'izao tsika amin'ny teny izao dia ny offre efa évaluena amin'ny 18 janvier ahafahana manao ny attribution de marché. Dia ny deuxième vague dia miandry amin'ny fahavitan'ny première vague io no manomboka fa projet décime no mamatsy vola tompoko. Toy izay tompoko lasy tompoko vavy ny momba ny tetikasa ifokotany sy hazavana ho anao, mankasitraka indrindra ny haino hatramin'ny farany sotra tompoko. Raha ny tetoandro aloha zany Ramatoaministra dia afaka matoky zany tsika fa alohan'ny farany taona, alohan'ny 26 juin efa tokony ho vita daholo zany ny fizarana ny carnet pokotany. Zay ilay izy dia afaka 3 volana tsika niverina eto indray dia jerevantsika hoe vita ve sa tsy vita zay, satria engagement anao zay Ramatoaministra mantsy. Ao anatin'izay zany mila jerevantsika ihany, satria tamintsika nizara n'ilay mifampitsimbina teo dia misy eto Antananarivo, efa eto Antananarivo azy zany mbola tsy manana le carnet vaovao, fa le carnet taloha mbola nampiasainy. Ka mila jerevana tsara ary mila mahazo assurance tsara hoe tsisy ampiasa n'le carnet taloha sy carnet vidina iny amin'ny mpivarotra iny intsony, fa carnet uniforme ny ampiasaina manerana ny Madagasikara. Zay ny voalohany. Faharoa, mila jerevana tsara ihany koa satria nahafinaritra anay ny eny teo hoe misy 875 ny opérateur de saisie, fa mila atao contrôle koa, mila manana plateforme tsika hoe zay carnet mivoaka ao tsy ho diso ny anarana, tsy ho diso ny adresy, ary tokantrano ray carnet ray, fa tsy tokantrano ray carnet roa na carnet telo. Zay zavatra zay zany Ramatoaministra tena ilaina apetraka ary ilaina atao mihitsy ny fanaovana an'izay recoupement izay. Ao anatin'izay ihany dia anisan'ny tanjona napetratsika ihany koa, ary indrindra moa zany ny resaka fananantany, satria betsaka ny olona